Tsika mbola zanatany frantsay. Tsy zanatany frantsay koa raha tsika fa andevony frantsay. Resaka fivavahana kristianina nandemeny frantsay sy ny européanina ny gasy. Nanapotehany ny mamalagasy. Andao asina resaka géopolitique. Resaka fifitianana Madagasikara iny. Hitatsika moa zany fa na ny SADC na ny vondrana iraisam-pirenena tsy silanany zareo mihitsy tamin'le fifitianana. Anara-maso ny fifitianana hono zany natongavany teo fa nanao teatra fotsiny natongavany teo. Satria le fifitianana io raha araky ny geste sy poerapoeran'ny SADC sy ny vondrana international de tokony tsy raikitra mihitsy fifitianana satria izy miteny mila fanajana lalàna, mila fampiresahana, mila demokrasia, mila taimbody, mila nzao. Zay resaky zareo taloha. De rehefa nanao force igny any Rajoelina amin'ny tsy fanarahana lalàna amin'ny resaky nationalité, tsy fanarahana lalàna afametrahana gouvernement collégial, amin'ny tsy fanarahana lalàna napiditra ny bomba tao amin'ny ina moa zany anteny merandu olona de natsika ary tsy fatatsika tsona izy en président par intérim amizao tsy fatatsika tsona na tsay kristiana na ibomba na iza fa en tout cas zavatra fatatsika de misy mitifitra tsika mangataka table ronde tsika mangataka fifampiresahantsika de misy mitifitra inona ny antony satria resaka géopolitique mantsy azy zany ny antony de satria itsika mbola zanatany frantsay. Tsy zanatany frantsay koa raha tsika fa andevony frantsay. Zay ny tena fandehany. De zany hoe ninona zany no de atao hoe fanaraha-maso fifitianana avy any ivelany atsona daholo io fatifatina ino moa zany délégation iny fa la France daholo no mametraka ny ambaindainao hitazomana ny any Rajoelina ao. Ina moa hitazomana la France ny any Rajoelina? Mazava be, any Rajoelina, frantsay any Rajoelina tsy de manana mokondoha loatra na azo lazaina fotsiny de natao le fifitianana fita fa tsy sara manjary io de avy nanao inona moa fanaraha-maso zany ny SADC sy ny vondrana de izy tao lamina tsisy pobasy izy tao non en général lamina de matindray zany le malagasy zany mandritra ny 5 taona ndray zany ao. De maninona moa zany ny gasy no azony la France ataony anaovany zay tiany atao. Inona ny antony hatramin'ny taonjato ray zao la France manao zay tiany atao na Madagasikara ary tsy raraha la France mihitsy zay gasy Madagasikara. Ino moa zany ny télévision mpanjakana frantsay ve miresaka ny olana ao Madagasikara io tsisy raraha iny an'io satria aminy milamy Madagasikara tsy zatra atahorana fa anaty posiny satria olona malemy ny gasy. Olona malemy ny gasy tsy atahorana la France mihitsy. Tsy miresaka an'io na France 2 na TF1 na M6 tsisy miresaka an'io nefa any misy olona amina tapitrisany milahatra ny andalambe misy lacrymogène fampitifirana la France tsy miresaka an'io ohatrany hoe tsisy satria tena tsisy raha la France tanjy Madagasikara satria fantany fa olona malemy be le gasy. De inona moa zany no mampalemy be any gasy de iverina am'le sujet de prédilection ndray zany koto resaka kristianisme. Resaka fivavahana kristianina nandemeny frantsay sy ny européanina ny gasy. Nanapotehany ny mamalagasy rehefa ohatra ka tsy fantatro atsony magasy anao fa misy andriamanitra hafa toa ny fombanao sy rehetrarehetra am'izay fotoan'izay anao de lasa tsy hitanindrazana, lasa tsy zavatra azonao ivarana, lasa tsy mahafantatra ny fihavanana tsony fa fitiavatena daholo de ireo
fitiavatena ataony mitondra karamana kely fotsiny ny général de itifitra vahoaka mahazo vola kely fotsiny itifitra vahoaka satria tsy otsolo le fitiavatandraza tsy otsolo le inona moa zany le mamalagasy tsy otsolo le fotikevitra tsy otsolo le asina mamalagasy ny potehany ny kristianisme tao le izy ahoana ny anaprofoko an'izany ny anaprofoko an'izany dia amin'ny toerana tsy nandray ny kristianisme tsy azo ny frantsay na mpanjanatany atao zay tiany atao zany tsy azony atao zany amin'ny firenena arabo tsy azony atao zany amin'ny firenena manana ina moa zany fivavahana hafa jereo fotsiny Vietnam saminy zanahany frantsay ny Vietnam sy Madagasikara Vietnam raha zato taona ny zanahany frantsay fa rehefa nomena ny ina moa zany faleovatena de tonga de ozy ny Vietnam miala daholo frantsay tsy mila place Joffre zany tsy mila lycée Galeny zany tsy mila nininy zany fa miala dolo tsy mila hoe ny fiteny ampiasan'ny ina moa zany vietnamienne de hoe ny tsika zao fiteny pirenena de teny frantsay ny any amin'ny administration de teny frantsay ny ampiasainy fa ny zareo zy vietnamienne satria zareo tsy kristianina de tena manana le fitiavatanindrazana zareo nanaovany ina moa ny vietnamienne ny amerikanina ny tomany ny amerikanina ripa lasa dala amerikanina ny ady tany Vietnam satria zareo manana fivavahana hafa ny fandehany zany frantsay zany anaovan'ny vietnamienne anazy nefa frantsay miaraka amin'ny avion de chasse rehetrarehetra fa tena herinandro de tafala tao amin'ny Ho Chi Minh herinandro guerre d'Indochine zany marary amin'ny frantsay zany satria reo olo reo volona natrany amin'ny ina moa zany la mpamboly vary mpanetsa miady daholo hatramin'ny anatina akondro miady daholo ho an'ny tanindrazana tondra faisana frantsay tany tondra faisana koa frantsay tany Algérie zany guerre d'Algérie zany marary amin'ny frantsay zany antanio zay pied noir rehetrrehetra reo na le harki tsy zara tsy nataon'ny frantsay tany Algérie tany nanao torture nataon'ny frantsay nandripakolona nanao exécution sommaire tany Algérie fa ny Algérie tsy anaiky hatramin'ny farany satria zareo silamo zay le fandeha izy zareo silamo de ina moa zany le fivavahana hafa mihitsy na ny vietnamienne na ny silamo zareo tany Afghanistan guerre ny Afghanistan zany ka any amin'ny 5 taona 3 taona fa tsy manaiky hatramin'ny farany reo olo reo raha misy amerikanina tsy manaiky an'izany tsika mahita vaza zany de tena ina moa zany sipatsika tara vaza daholo vaza de tara daholo raha mahita vaza de manompo satria Jesosy vaza sariny Jesosy natao vaza raha sariny Jesosy tena izy zany gaga nareo ahoana sariny Jesosy tena izy fa ohatrohatra anazy ao ny sariny Jesosy tena izy fa ny gasy tsy anaiky an'izany fa iny sarina mena iny satria iny vaza no natao Andriamanitra de very daholo ny fomban-drazana very daholo ny mamalagasy very daholo ny tanindrazana noho zay zavatra zay de jereo samy zanatany frantsay daholo tsika fa manino ny ina moa ny marocanina afaka niala amin'ny frantsay ny algérianina ny tunisianina rehetrarehetra afaka niala daholo de am'izao fotoana zao iza niala farany teo Mali ino natonga ny Mali tafiala amin'ny la France satria misy silamo anatiny ao ohatra zany any Tchad ohatra zany ny Gabon ohatra zany ny Burkina Faso fa tsika rery ny tavela anatiny io satria tsika kristianina de malemy be tsika iady amin'ny Rajoelina am'izao fotoana zao nefa Rajoelina tsy atsika mihitsy tsy ina moa zany ny vahaolana am'izao fifidianana zao hoe tratrany tsirarina sy ny ambolery tsika amin'ny fifidianana de aniny tsika am'izao satria miandro fotsiny ery général Bombo itifitra zay mietsika eo efa nametraka mihitsy zao itifitra ohatra zany colonel Tojo ery Seg ery préfet de tena hoe naizanaiza lenao zao tifiriny satria reo tsy miraharaha amin'ny mamalagasy anazy tsy fatany hoe tanindrazana nge any Rajoelina nge vaza tsy fatany zany reo fa mahazo vola fotsiny le amin'ny fitiavatena de jereo na ny ina moa zany ny vondrony évêque inona moa vondrony évêque no nanaiky ny zavatra io satria nahazo vola mandray vola ka le fivavahana kristianina mihitsy ny mamono atsika hoe kristianina rehefa kristianina reo de malemy tsotra ny zareo arabo ireo islamo reo tsy azo nao ataony ininy reo jereo fotsiny
na tamin'ny révolution du printemps tany amin'iny ina moa zany Méditerranée iny na Afrique du Nord. Enjana nge zany iza moa ny président ny tunisienne iza moa naran'le rangaha iny tsy tadidiko fa tena tanatin'ny 7 taona zany tena zany hoe dictature zany tao Tunisie. Soatanareo amin'ny commentaire fa tadidinareo le izy ny anarany fa zany miala avy any ny olona zareo ina moa zany silamo miala ohatry zany tany Algérie ohatry zany tany amin'ina moa zany tany amin'ny iza moa Bachar al-Assad no mbola tsy tafavoaka mbola ady hatram'izao tsy mety vita mihitsy satria ny Russe manampy izy ka io resaky fivavahana io no mahatonga ny gasy pacifique malefaka. Ty be deabe nareo miteny hoe raha ohatra ka ny adversaire ny fitondrana manao amboletra am'izao fotoana zao tsy manaja ny demokrasia tsy manaja ninina fa violent be de tokony violent koa zany ny tolona atao fa tsy hoe ilahatra miaraka amin'ny akanjo fotsy sy miaraka amin'ny souffleur. Ça marche pas et ça marchera pas. De inona mahatonga atsika pacifique le fivavahana kristianina. Omeko ohatra nareo amin'ny tamy tantarany iza moa Iran. Zareo manana guide spirituel ity Ayatollah Khomeini Khomeini iza ina moa zany chef spirituel de ny olona zany amin'ny mahasalama anazy de manaja zany le chef spirituel. Tsika tsy manana zany fa i Jesosy na i papa nefa na i papa ny Vatican zany lazay ny olona hoe miratsy kombakomba amin'ny herinandro rajoelona io satria mafiana ny Vatican fa itony olona ty tandrazany tony de jerenareo. Ce vieil homme est alors la figure historique de l'opposition au champ, le roi tout-puissant. De ty président tam'izany fotoana zany io Shah avec SAH Shah d'Iran anatin'ny 7 taona io dictature tsisy ohatry zany io tonga de mitifitra io Shah d'Iran io fa ny olona rehefa manana chef spirituel amananta fivavahana de tsy tanana de jerenareo nge qui règne sur l'Iran depuis près de 40 ans. Exilé depuis 15 ans, l'ayatollah rentre enfin chez lui pour engager le combat final auprès de son peuple. La révolution au nom de l'islam chiite. Bientôt. Révolution au nom de l'islam chiite. C'est une révolution miaraka amin'ny fivavahana fa tsika révolution inona souffleur. Tout le Moyen-Orient va basculer dans une nouvelle ère. Le Shah d'Iran io tsy mitsisy tena dictature tena tonga de mitifitra fa zany reo tsy matahotra vava basy reo mitifitra le rangaha io mitifitra firy tsy tana ny olona. Toi le traître le Shah tu n'es plus chez toi. Ny io Shah io zany io dictateur io zany ny Amerikanina no ambadika manoana azy, Israely manoana anazy, ohatrantsika zany France no manoana ny dictature ao amintsika ao. Ohatry ny ataon'ny France amin'ny dictature africaine rehetra reo la France dolo mamoky an'io sy mitaiza an'ireo sy miaro an'ireo satria tombotsoan'ny la France no ina moa zany tandrovan'ireo. Zany la France ny namely ny opposition tany amin'ny désert tany Tchad tany tamin'ny Idriss Déby. La France zany no mitifitra l'opposition miaro le dictature miaro le dictateur. Totran'izany amintsika ao miarona ny rajoelona la France ina mifandehany hoe prédateur renseignement rehetrarehetra eo mahatonga ny ina moa zany tsisy afaka mihetsika mihitsy ny officier ny rehetrarehetra satria la France dolo miantoka an'io satria ilainy la France iany rajoelona sy le rangaha matanjaka be ambadika ao. Reo no mitondra arena makany la France, reo no miantoka ny la France, reo no miassure ny stabilité la France any amin'ny Madagascar any.
de jereo toi le traître ony aiza na itifotra ary ianao amin'olo loatra zao amy révolution. Un an avant le zao a nefa vavabasy miandro an'zareo a. retour de Khomeini, Téhéran s'est soulevé. Dès le début de l'année 1978, des centaines de milliers d'Iraniens sont descendus dans les rues pour défier leur monarque. Zao manao nous réduirons ton palais en cendres. Nefa olona dictateur sanguinaire be ohatran'io. Le régime du Shah était une dictature militaire, si on peut dire. L'armée était partout. Et c'était si corrompu. Pas seulement dans l'économie ou la justice, mais tous les secteurs, à tous les niveaux du pouvoir l'étaient. Et tout était fermé à tout le monde. Donc, il n'y avait aucune opportunité pour personne d'évoluer dans la société. Et cette corruption était un très bon moyen pour vous encourager à vous opposer à ce régime. Les manifestants ne veulent plus de ce roi qui, pour faire de l'Iran une grande puissance, veut leur imposer, de gré ou de force, une modernité à l'Occident. Ils y voient un système injuste et corrompu, qui ne satisfait pas les besoins les plus élémentaires de la population. Hitanao injuste, corrompu, ohatrany mihitsy na Madagascar ao. Injuste, corrompu, complètement corrompu ao. Misy ino moa zany mafia mpanao anana rehetrarehetra fa ny gasy tsy afaka mietsika satria miandra ny Jesosy, miandra ny Jesosy. Deux pays incarnent cet impérialisme dénoncé par les manifestants. Deux pays qui soutiennent le régime du Shah. Io zany américaine zao a non soutenir les dictateurs. Américaine, les États-Unis, Israël. Aujourd'hui, il est difficile de concevoir que ces deux pays étaient alors les plus proches partenaires de l'État. De zay le fandehan'le izy betsaka no miresaka hoe tsy tafavoaka tsika am'izao fotoana zao a raha ohatra ka révolution pacifique anao atao zavatra marina zany miandry fotsiny iza moa ery général bomba sy rehetrarehetra ao zay mihetsika eo. Inona moa ny arovany général bomba inona ny arovany, inona ny tombotsoan'ny général bomba itifirana zay mihetsika eo. Arovana izy milaza fa tany-tany-dalàna ohatsy fa tsy ampiarina tany-dalàna tsy mahazo mivorivory tsony fa aoka ilamina satria inany antony tombotsoany izy any arovany général bomba eo. Ianao hoe mieritreritra de général bomba hoe olona intelligent hoe afaka andinika hoe arajena ny valim-pifidianana ny antsasa manila ny gaty sy ny fidy satria tsy mila ny andro rajoelona. Aiza moa le légitimité am'zany raha mandinika kely général bomba fa général bomba moa andinika an'izany efa mandeha ny resakany hoe makany amy trano fitahatra foana maka de izy nijereny ary izy fiera be izy hoe manao ny andraikiny izy hoe za izy efa retirety zany de natsona vitindray la satria misy lalala eto de fiera be général bomba ke fiera be mihitsy hoe manao ny asany izy tena reo tsisy mahazo mihetsika fa za olona bandika dada be nefa inona ny ataon'ny général bomba miaro tombotsoan'olombitsy miaro tombotsoan'olombitsy de milaza izy hoe tany-tany-dalàna arovana lalàna inona raha ohatra ny antsasany manila ny gasy tsy mifidy de anatin'io antsasany manila efa tsy mifidy io de mbola zara raha tafiakatra plus de 50 ny vatolajoelona ampiny ny alabato ampiny ny olana natao forcé hifidy ampiny ina moa zany ny olana karamaina hifidy rehetrarehetra de mbola zara tafiakatra 50 aiza ny légitimité am'zany fa izy de hitifitra foana izy eo nahoana de rehefa mandeha ny didina jajony sy rehetrarehetra
mandeha ny ina moa zany ny guerre de ny raha ohatra ka te avitany tolona ngambany mety tsy pacifisme ntsony no ina moa zany azahoana an'io fa tsy maintsy méthode mitoy amin'ny andralahy any ohatran'ireo ataony olo reo fa ny mahasamy hafa azy fotsiny ny gasy efa nizarazarainy le ina moa zany le toetsaina mivavaka kristianina efa nizarazaraina efa potehana le fitiava-tanindrazana potehana le mamalagasy potehana le sotiavana malagasy tsy solotoavana malagasy mihitsy nge ny iaro dictateur na iaro olombitsy na iaro tombotsoa zany tsy fiavana malagasy zany tamin'ny ina moa zany tamin'ny mbola tsy nidiran'ny kristianisme zany gasy zany tena natanjaka be zany gasy zany ireo zany fanjakana sakalava zany jafajafa frantsay tamin'izany fotoan'izany na tamin'ny ina moa zany frantsay vao niditra tany amin'ny 1810 nisy massacre ny frantsay tany à Fort Dauphin tsy tafiditra tao mihitsy naripaky ny gasy matanjaka be ny gasy tamin'izany fotoan'izany na taty amin'ny anangana ina moa zany dépôt de commerce ny anglisy sy ny frantsay tany Tomasiny fa tena tsy nanaiky ny ina moa zany ny fanjakana abetsy misaraka tamin'izany fotoan'izany de tena ady fampitady fa tonga teo amin'ny radama amizay de avy ny missionnaire nampianariny ina moa zany i radama nampianariny mission katolika de ny zanaky radama rakotomavagna zay raha tsy diso hoe saiky tamin'ny radama voalohany ho faty de tany amin'ny ina moa zany 1828 de saiky hoe hiakatra fitondrana de nisy olona mba intelligent ihany taitra izy moa raha navalona voalohany hoe raha ity kristianisme ty no anjaka eo zany hoe zanaky radama tokony andova azy fa tonga de teny raha navalona sy ny akamany hoe aleoko pily any reo aleo raisiko ny fitondrana de niraisiny raha navalona ny fitondrana tamin'izany fotoan'izany de raha navalona voalohany de hoe mila sekoly laiky nareo vazaha reo raha ohatra ka hitondra ny teknôlôjia nareo nareo de mijanona eto Madagasikara fa raha ampianatra fivavahana fatinareo de ndana firitika daholo de malaza ratsy raha navalona voalohany am'izao fotoan'izao io mpanenjika kristiana zao satria fantatry raha navalona voalohany fa io fahorinana hiditra Madagasikara de tena tsy navelany fa raha mpianatra reo de ampianaro oeto ny industrie anareo mbola tsy ary industrialisé ohatrany tamin'ny andro raha navalona voalohany Madagasikara hatramizay satria mivazaha asainy manamboatra io zavatra rehetrehitra io industrialisation fa vao niala raha navalona voalohany maty raha navalona voalohany de niditra amizay i printsy de teo amizay tonga de nomena ny frantsay zany ino moa zany pacte Lambert mety fatareo zany Lambert zany fa tamin'izany fotoana zany tonga de nomena fotsiny tany be deaibe zany omena anjakan'ny vazaha nomeny le i printsy satria le printsy io mpivavaka be tany gasy zany de nomena fotsiny zao pacte Lambert zay tianareo anaovana azy afaka manondra nareo tsy mila taxe afaka miexploité rehetrarehetra Madagasikara de afaka mandeha tany any navoatsika vao niala raha navalona voalohany satria nitravahen'ny frantsay nina moa zany le olona hafa hoe ty vavahana ty de malaza be raha navalona faharoa sy fahatelo raha navalona faharoa zany tena mpivavaka be tamin'izany fotoana zany nisy fanamasina mariazy voalohany tamin'ina moa zany raha le arivony hoe favahana mariazy zao nefa de tsy ampy firitaona tateorina dinany enganina raha navalona fahatelo natao sestany protectorat français Madagasikara zanatany frantsay Madagasikara de vita zay io fivavahana kristianina io sura daholo